Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Ho aminareo anie miavana ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Rayntsika sy Jesosy Kristy Tompo amin'izao alahady fa 1 volana Jolay izao, izay alahady manokana satria andraisan'ny fiangonana mpanatona handray fanasan'ny Tompo Soanitra sy Tatsiana Tasà. Rehefa avy nanaraka fotoana ela nisy tamin'izy ireo efa tamin'ny 24 nefa izao ny fotoanany Tompo, izao ny fotoana omeny satria Andriamanitra dia mampanakarena antsika hatrany araka ny lohahevitra izay mpanjinina hoe manan-karena ao amin'Andriamanitra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Jésus-Christ notre Seigneur. Voici le moment du culte. Que ce moment ne soit pas pour nous, pour chacun de nous, une activité supplémentaire dans nos existences qui en sont déjà très remplies, mais au contraire une rupture dans nos existences. Que ce moment soit un moment de respiration, un moment où nous pouvons nous poser pour écouter la parole de Dieu et de prier, libérés de nos fardeaux quotidiens. Mais avant toute chose, nous rappelons-nous la promesse de l'Évangile. Qui que vous soyez, où que vous soyez, que ce soit par le biais de la technologie YouTube ou Zoom, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Vraiment une grande joie pour nous parce qu'il y a 2 confinements qui vont se donner au Seigneur, qui acceptent d'être acceptés par Dieu. Et c'est vraiment une grande joie parce que le but de Dieu, c'est de nous enrichir dans tous les domaines de nos existences. Yarakamaki ni salamu tsika de salamu sifulu yara tsika mamaki. Tompo funtsula del wit na vofunau tansi zereto ti Andriamanitra ianao. Hatramin'ny taloha indrindra kamandra kisay. E masinao ny arivotaona dia toy ny fandaliny omaly. Ary tahaka ny fotoam-piambelana iray amin'ny alina. 70 taona no andro ny taonanay. Ary rahatany mateza azy dia 20 taona. Nefa asasarana sy zava-taona ny voninahiny.
fa mielona faingana izany ka lasa maniviny izahay ka mampianaranay anisany aminay azonay fihery ary fikisy ny famindraponao noho ny maraina izay mba iovinay sy faninay amin'ny andronay rehetra. Amen. Fatokissanay tanteraka anao noho ny fitiavana izay nasehoanao anay tsirairay avy tsy takatry ny sainay satria vao mifo maraina tokoa izay dia ianao no mitantana ny tianay ninona mety ho fambiazana ninona mety ho fahasoavana ninona mety ho fandresena eo amin'ny fiainanay dia ianao no loha hanina izany ary na dia sanatria mandalo manjongona koa ny fiainanay arak'izany hira izany dia ianao mikintana mitantana ny ty izany hoe tsy misy na dia santimetatra kely aza eo amin'ny fiainanay ka tsy eo ianao tsy misy fotoana na dia atsasa-tsegonda aza ka tsy manatrika anay ianao satria miditra teo amin'ny fiainanay ianao tamin'ny alaran'i Jesosy Kristy ary nampidirinao amin'ilay mandrak'izay ianao koa izahay noho ny amin'ny Kristy ary mbola hafaly zay satria misy mpanompo anankiroa manolo teny ho amin'izany ka fifaliana araka ny hira no anananay fifaliana miaraka amin'ny any an-danitra noho ny amin'ny
olona anankiray mitodi-doa sy manolo tena manao koa ray sy voninahitry ianaranao tompo izao fotoana iarahanay aminao izao. Oui Seigneur, nous te chantons et nous te rendons grâce, car malgré nos peines et nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous savons pertinemment que tu es un Dieu d'amour que l'on ne peut qu'admirer, que l'on ne peut que chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si beau, mais si fragile, pour la vie si belle, mais si menacée, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume. Nous te louons pour ce jour qui nous redit la résurrection de Jésus-Christ, pour ton Église partout dans le monde, pour ton Église, Ephrema Aix-Marseille, qui nous rassemble, nous te louons. Merci pour ton évangile, pour notre baptême, pour ces confirmants, soit Ange et Tati Natacha, pour ta volonté de te servir de nous, pour la promesse de ton éternité. Nous te louons, Seigneur. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre, au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, Seigneur, nous te louons. Amen. Père Daxica, je vous invite à vous asseoir. Nous allons saisir les conseils de Dieu par un verset du Proverbe 30, 2 versets, plus exactement. Zavatra roalo no angatanay aminao tompo ka aza lavinao. Ampalaviro anay ny zavampona sy ny laingy. Aza manome anay fahantrana na arena tafahoatra. Fa amby zay amin'izay anjara hanina sahaza ho anay. Fandrao raha ho voky dia andaka hiteny hoe iza moa ny tompo. Fandrao raha voky dia andà ka hiteny hoe iza moa ny tompo. Ary andrao raha tonga mahantra izay dia angalatra ka namavo ny anaranao. Izany no teny indray mitaonantsika andiny tena eo anatrehan'ny tompo ary amin'nitra vitsy dia angina eo anatrehan'ny tompo ici. Je vous invite à un temps de recueillement suivi par un temps de prière. Et après la prière, nous chantons les 417 premières strophes. Tompo ianao tokoa no manome anay ny zavatra rehetra ilainay eo amin'ny fiainana. Ny fanatrianao zany, ny fitaovana maro isan-karazany, fahalalana, fahasalamana, fifandraisana, ary indrindra ny fanatrianao anay sanandro sanandro. Tsy takatry ny sainay. Efa tompo tsy miafina aminao fa mazany zay no mihidy ao amin'ny fonja zay ihany mamorona azy. Lavitra anao, rehefa lavitra anao dia lavitra miafy. Mihidy ao anatin'ny fonja ny fanahina
sy ny tahotrany tsy anan-javatra, tahotrany fantrana. Ary eo andan'izany dia manosika anay hitady hikatsaka hatrany hatrany tsy misy fetry. Ary indraindray dia manalavitra anao zay na amin'ny zavatra tsy ankasitrahanao ny hitadiavanay fahombiazana sy fiadanana ny fifaliana. Vao fatotry ny filana maro isan-karazany zay, ary ankehitriny dia mitodika aminao ao aminao rery ihany. Inao rery ihany afaka mamahanay amin'izany fatotra sy gadra izany, mba hahafahanay indray miandrandra fiainam-baovao. Seigneur notre Dieu, tu nous offres tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour cette vie sur terre. Les biens terrestres, mais aussi ta présence. Tu nous combles chaque jour de tes grâces, mais nous avons tant de mal à les reconnaître. Tant nous sommes recroquevillés sur nous-mêmes, sur nos soucis, notre peur de manquer, notre soif de posséder, de toujours vouloir plus, vouloir toujours plus. C'est loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Et notre cœur est attaché de façon excessive au bien de ce monde. Seigneur, apprends-nous à tourner notre regard vers toi et à te faire vraiment confiance pour aujourd'hui et pour demain. Amen. J'invite à vous lever pour recevoir la parole de grâce. Izao no voalaza amin'ny soratra masina. Maty hamonjy ny olona rehetra Kristy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy mitsangana hamonjy azy. Noho izany, na iza ao amin'ny Kristy dia zava-boary vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay tsy nitana ny fahitantsika, fa nampiavana antsika aminy indray amin'ny alalan'i Kristy. Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ Jésus sans tenir compte de nos fautes et de nos manquements, et il nous charge d'annoncer cette parole
de réconciliation. Vos vénaliers carré nous n'énaran masna, vos péchés vous sont pardonnés. Louons le Seigneur. Amen. Perexia, nous la mystère dans la malade à qui était bonne. Il y a encore de la place devant. So di tungam tona, sai andai se chicken di non di mangia, di ato chicken ira, volato, parlo su timlona, e una nanzara un patrizio. Amen.
Andriamanitra tsy tosy mandrakizay eo. Tokony fahafenoana ny hazavana sy ny fahendrena rehetra ianao. Misaotra anao zahay fa no fitantananao no nahatonga anay mivory eto anio. Raha maky sy hainy teninao zahay dia mangataka ny fanahinao masina hanazava ny eritreritray amin'ny fahakarana marina ny teninao. Omeo anay ny fahasoavanao mba handraisanay izany amin'ny fanetreteny sy fahatokisana tanteraka anao, mba nomezam-boninahitra sanompo anao ary mba hahafahanay manaja ny anaranao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy Mpamonjy no angatana izany. Amen. Nous commençons la lecture des Saintes Écritures dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 2, versets 1 et 2. Et nous continuerons par les versets 21 à 23. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie. À quoi sert-elle? Car tel homme a travaillé avec sagesse et science avec succès. Et il laisse le produit de son travail à un homme qui s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur? Objet de ses fatigues sous le soleil, tous ces objets ne seront que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Amen. Hotoizatsika ny famakina ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny epistily soratana ao amin'ny Kolosiana, toko fahatelo, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1 Rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha niarana mifangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ity an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika fa hiara-miseho aminy koa ny voninahitra anareo. Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety amin'ny tany dia fijangajangana, fahalotona, fieretam-po, fanirindrantsy ary firenana dia ny fanompontsampy izany. Fa izany zavatra izay nahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fahalalana. Izany koa no nalehanareo fahiny, fonombola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolompo, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandaina ianareo fa efa narinareo ny toetra taloha tamin'izany, ary dia efa notafianareo ny toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araky ny endriky izay rehetra nahary azy. Fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy, na voafora na tsy voafora, na barbarianina, say skitianina, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Amen. Nous terminons la lecture dans Luc chapitre 12, verset 13 au verset 23. Verset 21. Luc chapitre 12, verset 13 à 21. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, «
Maître, j'ai à mon frère de partager notre héritage avec moi. Jésus lui répondit, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Vavaka isika. Misaotra toy satria menao anay ny teninao izay vao avy nivakinay teo. Ankehitriny izany teny novakinay izany indray no hamaky ny fiainanay, koa manokatra ny fiainanay izay mba hamboarina izany teny izany amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Mba handray izany ampanetretena, ampitiavana, satria izany no mahasoa anay. Seigneur, tu nous donnes ta parole, tu viens de nous donner ta parole, et maintenant c'est ta parole qui va lire notre vie. Elle nous interroge, elle nous remet en question. Elle nous indique des directions. Oui, Seigneur, que nos cœurs s'ouvrent à ta voix, à ta parole. Qu'ils soient souples pour se laisser entraîner par toi. Accorde-nous la simplicité et l'humilité qui nous permettront toujours d'avancer sous la conduite de ton esprit, pour que nous soyons vraiment riches, enrichis, riches auprès de toi, riches à tes yeux. Amen. Peter, si Jésus était un footballeur, son envie est de, vous savez c'est quoi? De marquer des buts, plus de buts. Et s'il était un boulliste des pétanques, si je jouais à la pétanque, son but était de bien pointer près du, comment on l'appelle,
Et s'il y a quelque chose qui gêne, il tire à la perfection. Mais malheureusement, pour certains, Jésus n'était pas un footballeur, ni un bouliste, ou que sais-je encore. Alors, moi, j'ai vu ça dans ma tête, mais sans la prétention de viser qui que ce soit. Jésus n'était pas ça, mais il est Jésus. Et son but, le fait qu'il est Jésus, le Sauveur, le Messie, c'est de nous enrichir pleinement dans tous les domaines de nos existences. Et c'est pourquoi il nous instruit. Le contexte immédiat de ce Luc 12 nous montre toutes les instructions que Jésus donne à ses contemporains, mais aussi à chacun de nous. Au verset 21, c'est une instruction sur l'hypocrisie. Méfiez-vous du levain des pharisiens, dit-il. Instruction sur la crainte des hommes. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps, mais respectez plutôt celui qui a le pouvoir, le plein pouvoir de vous jeter dans les lieux des souffrances après la mort. Quand on vous traîne devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Le seul jugement qui compte est celui du tribunal de Dieu. Chacun, à tout moment, doit répondre à la question du véritable sens de l'existence. Qu'est-ce qui donne sens à ma vie? Et après, il y a toute une autre... Il y a d'autres instructions, blasphème contre le Saint-Esprit, attention à ne pas s'obstiner. En fait, blasphème contre le Saint-Esprit, c'est que quand on ferme notre vie, on ne veut pas de Dieu. Ce Dieu-là, c'est ce qu'on appelle, dans le langage biblique, le blasphème contre le Saint-Esprit. Et ce serait vraiment s'exclure soi-même du royaume de Dieu. Et puis les instructions continuent. L'avarice, qu'est-ce que l'avarice? C'est le fait de vouloir toujours plus. Notre amende est vraiment premier en ce sens. Et qu'est-ce qu'on a encore d'autre? La confiance dans les richesses. C'est la parabole d'aujourd'hui, le texte du jour que nous venons d'entendre tout à l'heure. Les inquiétudes, l'aumône, il y a plein d'instructions. Nous verrons ça dimanche prochain. Et c'est à ce moment-là, quand il a donné ces instructions, que quelqu'un dans la foule, parce que si vous lisez dans le verset 1er du Luc chapitre 12, il y a toute une foule qui était rassemblée. Et c'est à ce moment-là, quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens que notre Père nous a laissés. » Mais Jésus lui répond, « Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens ?» Puis il a dit à tous, à toute la foule, « Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas des biens, même s'il est très riche. Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. » Voilà l'introduction. C'est ça, nous, ça va être ni siro, ni tatsikatiri. Aïtikatenjeri, afin de traîner ni fun fire, ça, je dirais. Manana hevitra iverana reo ao ny tompo dia ahoana? Hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Zay ny azy ny tanjona. Zay ny teny kely raha mpanao baolina izy dia miamono.
baolina any amin'ny tsatokazo fa tsy mpanao baolina izy fa ny zavatra kely reny dia atonga anao atonga ho sambatra ary ninninona nataony atranony namoizany miainy azy mba atonga antsika ho sambatra ary zay havana natao hoe fiangonana zay natao hoe Andriamanitra. C'est pas parce que nous avons fait quelque chose, mais c'est parce que Dieu il nous aime gratuitement, sans condition. Et voilà l'évangile. Dia mba hatonga an'izany tsika anakarena zay mantsy lehiloha hevitra hoe tian'Andriamanitsika ho sambatra, tian'Andriamanitsika anakarena amin'ny lafiny rehetra. Hitantsika rehefa avy eo fa tsy hoe manakarena amin'ny sikajy ray fotsiny. Fa tena tiantsika anakarena amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ary zay natonga hoe il a payé de la vie de son fils. Zay no tambony zany. Dia mananatra izy hoe tandremo tsara ny fiatsaram-bela tsy verenako sy tandremo tsara ny tahotra ny fanenjera. Aza manana reo fa mitompo momba nareo le fanamasinao anatinareo ny teny amin'izany fotoana izany. PDB izy teo tandremo ny aza voalaza teo raha zay manaiky eo anatrehan'ny olona dia mba hoekeko eo anatrehan'ny Andriamanitra sy ny anjely. PDB ny fampitandremana nataony zany satria manaony izy mampitandrina sy manoro tiano sambatra sika. Dia tao anatin'izany fampianarana zany satria misy olona maro be teo no nisy lehilahy anankiray hitantsika ohatrantsika hoe manao retraite na manao pasapabila étude biblique reny dia mametra-panontaniana aloha dia misy olona anankiray tao anatin'le vahoaka be dia be mifanitsakitro amin'ny andiny voalohany hoe fanitsakitro nanangatanana angamba ny tere mampianatra manana olana mba teneny rahalahako mba hizara lova amiko. Tsy Jesosy za tsy tonga andravona ny olona ny rahalahy ho tokantrano tsy hamany olan'ny olona tsirairay fa tonga analatra amin'ny fakana zay rehetra mahatonga ny olana. Jésus il voulait non pas s'attaquer aux conséquences, mais il veut vraiment s'attaquer à la racine de nos problèmes. Zay no azo antikana any zavatra tiana holazaina eto. Ny olany ty lehilahy ty zany dia resaka fizaram-pananana aitsika malagasy adilova. Ary rehefa tonga ny adilova dia tsy mifampiteny tsy mipraitam-po fa n'izy mino fa nareo tsika tsy manao an'izany na ny fianakaviantsika fa rentsika fotsiny zany hoe zany. Fa rehefa tonga dia miadana mipraitam-po fanapatsinay sy rehetrarehetra anainy zao anainy tany anainy saran'izao. Dia ty lehilahy ty na tsy aro izy ngambany hoe tena verzo e asan'ny rahalahy midolidoliny ny lova rehetrarehetra dia hitan'i Jesosy le tonga dia tany hoe ararotina sao dia mba io no ampanjara ny famalinana. Dia Jesosy nefa nahagaga fa nandamy za tsy natsoina amin'izany. Il voulait utiliser Jésus pour régler ses problèmes personnels, comme nous souvent, ses problèmes familiaux. Mais Jésus dit non, je ne suis pas venu pour régler vos problèmes, mais je veux m'attaquer aux sources de vos problèmes. Il se refuse d'être juge, mais il veut aller plus loin. Mba hatakaratsika an'le fa maninona izy amin'ny rahalahy reto no miady ohatr'izany dia zao ny fomba fanao tamin'izany mba hiazonana an'le arena zany dia ny lamatoa no mandova ny trano ny tany fambolena zany sy ny
inona ny ilazana zany le fananana ohatra hoe fanaka sy an'ireny zany avroe zany hoe mihafa zany tsy mahazo ninina ntsony. Je le dirais en français pour sauvegarder le patrimoine familial, c'est le contexte de l'époque. Les droits juifs prévoyaient que la totalité des propriétés immobilières, les terres, les maisons, revenaient aux fils aînés, ainsi qu'une double part de biens mobiliers. Et pour Jésus, il n'est pas question d'être un agent de division, c'est-à-dire de condamner l'un et de défendre l'autre. Il ne nous oblige pas à être juste. Fais ceci, fais cela. C'est un moraliste. Fais pas ceci, fais pas cela. Il est venu non pour nous contraindre à la justice, mais pour nous libérer de l'injustice. Nous libérer de nous-mêmes, de notre injustice, mais aussi de l'amour de l'argent. C'est pourquoi il raconte cette parabole. Le fitiava karena tafauti tsy miarena avy ampia tsy miarena tsy mivola zay mantsy nampiasan'ny mpanjanaka anareo ohatra ny teny amin'ny teny gasy kristianina tokony mahantra efa Abrahama nanankarena Davida nanankarena ohatra hoe tahaka tsy izany mihitsy eto fa le fitiavaka rena tafahoatra lazaina amin'ny teny malagasy fampiasa hoe fieremana fandoronan-karena fitiavan-karena tafahoatra ary zay ny tenen'i Jesosy hoe mitandremy ianareo fa tsy fa miainy ny olona tsy miakina amin'ny abetsahany fanana. Ary ity lehilahy ity voalaza ao amin'ny fanoharana zay raisiny dia mijerentsika hoe dia nanao fanoharana tamy izy ka niteny hoe ny tany lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be. Ny tany lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be. Izy efa manan-karena fa avy eo ny taniny mbola mahavokatra. Zany ny olona tena hoe tafity izy tafity ary zalahy efa sady manan-karena izy nefa mbola mahavokatra be koa ny taniny. En fait, cet homme est doublement béni, non seulement qu'il est riche, il est déjà riche, mais ses terres lui avaient beaucoup rapporté. Et jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas relevé des problèmes. Tsy nahita mihitsy inona satria Andriamanitra tsy manameloka ny harena, tsy manameloka ny fananana ary olona ary ny soratra masina dia zao fitahina izany hoe fananana zany any amin'ny Deutéronomie 7:20 hoe andidiny fitahina aminao ny tompo amin'ny fitoeram-barinao sy amin'izay rehetra atao ny tananao. Fitahina ny fananana fa ny tsy fahaizana ny tatana an'ilay fananana no teneniny tenin'Andriamanitra eto. Dia eto zany tsy mihitsy hoe nanotoka domboly izy, nanana raha ohatran'ny mpiasa, vola tokony alohan'ny mpiasa dia nangalana kely dia namotoka. Tsy izany mihitsy fa olona miasa dia manokatra zany. Fa nefa raha mandinika akaikaiky ny tenitsika rehefa le vaky avy eo le teny mamaky antsika dia izao ndray misy zavatra manitikity ansaiko any nefa asanareo raha mahita iza ny anarana Zovy. C'est un anonyme. Tsy misy anarana izy fa manan-karena rakova rapanana zany fanaontsika. On s'identifie à nos richesses, à nos titres, à nos radoko, madame, tsy haiko tsika mahalala. Tsy fantatra mihitsy izy il a perdu son nom. Il s'identifie à ses richesses et à ses possessions. Dia ny zavatra faharoa manaraka an'izay dia izao, manana olana izy
en Maïsias, un problème entre la voix et l'être, c'est confondu. J'ai plus des choses, donc je suis. Problème entre être et avoir. C'était un bon entrepreneur. Mais c'est quoi alors le problème si on a relevé déjà une petite indice? Quel est son problème? Les foutus les hommes. Les téniam manambaranzan, mievitra tawampuni. Tawampuni. Aona no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatro ao. Ahoana ny ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatro ao. Ary hoy izy, izao no ataoko andrava ny fanotrano fitehirizako ao ka anao zay lehibebe kokoa ary ao no amoriko ny variko sy ny fananako. Il se demande en lui-même, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas assez de place pour mettre ma récolte. Alors il se dit, voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands. J'y mettrai toute ma récolte et mes richesses. Voilà son problème. Mitenreri le raga. Aptenena ny fananana sy ny vola sy ny zavatra rehetrarehetra hery. C'était un monologue. Sa femme n'existait pas. Les enfants, les frères et sœurs, les collègues de travail, personne. En fait, il se recroquevillait en lui-même. Mais il dit, foudre. Allez, c'est une autre. Fantanian famille s'est demandé, en fait. Il fait la vitille. Tu vois, naka ohatra tany voalohany bakraisa izy amin'izay tsika hoe etrete mandaka baolina penalty le tokony ao anatin'ilay tsatokazy dia mivilana meme Joël satria izany ny fanao nareo tifitra tena hoe tout le monde est out zany amin'ny teny izy out satria izy le ifet sorte de monde. Dia ilaza fanako hoe ry fanano manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro lui la retraite à 65 ans, 62 ans et tout ça, il n'y a pas de problème. Il a tout réussi. Manana fananana be mitsara mihinana misy tro mifalia. Ensuite je me dirais à moi-même, mon ami, mon âme, tu as là beaucoup de richesses pour de nombreuses années. Retraite dorée, on me dit aujourd'hui, repose-toi, mange-toi, amuse-toi. Les autres ne comptent pas, parce que Dieu, il ne compte pas non plus. T'es là, enfant, t'es ni twin bébé, adine, faut nous candaler. Tam salam, je vais quitter que tu as nana, que tu as des zones, on va quitter que salam si bien. Ça c'est fou, TV. Fitpultona no andro ny taonanay ara-tany mateza aza dia valopolotona nefa fa asasarana sy zava-pona ny voninany fa mielina fangan'izany ka lasa manidiny zahay ka mampianara anay anisany andro ny andronay azahoanay fo endry. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous acquérions un cœur sage. Ce monsieur-là, il a tout réussi dans la vie matérielle. Il sait compter, il sait comptabiliser, c'est un bon gestionnaire, mais il ne sait pas compter ses jours. Il a oublié qu'il passe. Comme tout
toutes les stars de la vie, il y a des empires qui se sont passés dans ce monde, des stars, des riches, mais ça passe. On vit dans un monde je rappelle sans cesse, vie, volatilité, instable, complexe, ambigu. Et s'accrocher à ça, le texte a le dit, c'est une folie, c'est de la folie. On demande à Koussantin Nanoé, on demande aux yeux de la société, la amnistie, c'est lui qui a réussi. Riadal, Ani Walla nous, Allah et la non fanaro, Kawaniza, c'est noir Vinao. Jésus ne condamne pas l'épargne, comme j'ai dit, ni même la fortune. Mais ce qu'il condamne, c'est l'accumulation des trésors qui empêchent d'être riche en Dieu ou aux yeux de Dieu. On peut être riche en bien terrestre et riche en Dieu, comme Abraham l'était, David l'était, Job l'était et tant d'autres personnes. Mais quand on est riche en Dieu, quand on est riche aux yeux de Dieu, on ne met pas son espérance dans sa fortune. Le problème de ce monsieur n'est pas le fait d'être riche, mais qu'il s'est recroquevillé sur lui-même. Madame Ftona, fa Babarana Kwaza, Nabuana Famarana, des Tatara Kenya, c'est sûr comme les Tonzatu, dans le Moyen-Âge. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue hier. C'est curieux. L'histoire d'un roi. En fait, au Moyen-Âge, les rois avaient ce qu'on appelait des fous, toc-toc. Les fous de roi. C'était des gens qui avaient la possibilité d'interrompre le roi. Personne n'ose contredire le roi, mais les fous, parce qu'on savait qu'ils étaient dérangés, ils étaient fous. Ils ont la possibilité de dire même n'importe quoi, et on riait parce que ça venait du fou. Et ce roi, qui avait un fou, le roi, il aime bien ce fou-là, son fou à lui, et il a l'habitude de dire « mon cher fou ». Je ne sais pas si vous avez entendu déjà. « Mon cher fou, je t'aime beaucoup. Tu es le plus grand fou que j'ai jamais rencontré. Je ne connais pas quelqu'un qui soit plus fou que toi. » Et le fou, il était fier de ça. Et un jour, le fou est venu voir le roi. Il lui a dit, « Votre Majesté, Majesté, j'aimerais bien voyager un peu. Vous m'accordez un congé sans solde. Je vais faire un long voyage. Et puis, quand j'aurai fini ce voyage, je reviendrai à me mettre à votre service. » Ah, d'accord, a dit le roi. Oui, tu peux aller, mais j'aimerais bien savoir si dans ce grand voyage que tu vas entreprendre, tu trouveras éventuellement quelqu'un qui est plus fou que toi. Alors je veux te donner un sceptre d'or, et si dans tes voyages tu rencontres quelqu'un qui est plus fou que toi, tu le lui donneras. Comme ça, je saurai, quand tu seras de retour, qu'il y a quelqu'un qui est plus fou que toi. Mais j'en doute. Ok, d'accord, dit le fou avec son livre. Il a pris le sceptre d'or, puis il est parti avec. Plusieurs années sont passées. Le roi est tombé gravement malade. Et soudain, le fou, le retour du fou. Le fou est revenu au moment où le roi ne s'attendait pas. Donc, dans le cour royal,
les gens annonçaient au roi, oui, le fou est de retour, ton fou, ce que tu aimais bien. Et le roi était très content. Et on lui a fait venir le fou dans sa chambre. Il était malade. Ça va, dit le roi, comment vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Oui, répond le fou. Et vous, Majesté? Non, ça ne va pas très bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas, dit le fou? Mais tu sais, je vais partir pour un long voyage dont on ne revient pas. Je vais partir pour un long voyage dont on ne revient pas. Et le fou lui a dit, Majesté, vous vous êtes préparé pour ce voyage? Comment ça, dit le roi, préparé pour ce voyage? Je ne comprends pas ce que tu dis, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Le fou a dit, moi, Majesté, je suis fou. Quand je suis parti en voyage, avant de partir, je me suis préparé. Vous allez faire un long voyage encore plus important et un voyage dont on ne revient pas, et vous ne vous êtes pas préparé, Majesté. Le roi dit, mais tu m'énerves. Écoute, je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends absolument pas un seul mot de ce que tu es en train de dire. Je reconnais là que tu es vraiment fou. Se préparer pour ce voyage. Le fou lui a dit, Majesté, vous m'avez donné un sceptre d'or quand je suis parti pour mon voyage, avec mission de le remettre à quelqu'un qui serait plus fou que moi. Ce sceptre d'or, il est là. Voyez, je l'ai ramené. Parce que pendant tout mon voyage, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui était plus fou que moi. Maintenant, voyez, Majesté, ce sceptre d'or, je vous le donne. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui est plus fou que moi. Toi, Majesté. Je ne vais pas vous donner un sceptre d'or. Ce n'est pas du tout ça. Je vais donner le bonheur que Dieu nous propose. Et là, Swange et Tati Natacha, vraiment le cadeau qu'on... Ce n'est pas un sceptre d'or. Pour vraiment juger si vous êtes folle ou pas, peut-être folle de Dieu, mais non, on ne sait pas, on n'est pas des fanatiques. Mais on veut vraiment vivre la vie que Dieu veut que nous soyons. Bon courage, bonne continuation. J'ai terminé la prédication. En fait, dans la vie, le dernier texte, le troisième texte, je ne sais pas, deuxième, Colossiens, nous invite en fait, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes, propos grossiers, soif de posséder, mensonge. Et quand vous rentrez, et pas que Tati Natacha et Swange, mais moi aussi, vous tous, il faut préparer des poubelles. Ce n'est pas des poubelles gris, vertes, jaunes, mais des poubelles, c'est à nous de colorier. Où on va tout jeter, mettre tout dans ces poubelles, la colère, l'irritation, la méchanceté, les insultes, et ainsi de suite. Et une sorte d'armoire, une penderie, qui dit, le texte le dit, Colossiens 3, versets 8 à 10, revêtez-vous de l'homme nouveau. C'est là qu'on va se revêtir de ce vêtement. Celui-ci se renouvelle pour être à l'image de notre Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. C'est un double mouvement, débarrasser de tout ce qui est débarrassé et revêtir ce qui est à revêtir. Des fois, on inverse. On se revêt de tout ce qui est à se débarrasser. Et on fait le mouvement inverse. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ, dit l'apôtre Paul, à rechercher les réalités d'en haut. Là où se trouve le Christ,
qui siège à la droite de Dieu. Que toute votre pensée tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen.
Miavana tonga amin'ny fotoana izay andraisana eo mpanatona isika dia hiaraka hitsangantsika manira efatra mitelo-polo firana fanaty andiny voalohany any. Nous chantons la première strophe du RF 34. Par la grâce de Dieu, nous accueillons aujourd'hui dans la joie ces personnes que Dieu rajoute chaque jour au monde de son Église. Et pour manifester cet accueil, nous allons tous confesser ensemble notre foi. Yaraka, Anambara, Moutika ici. Almeno Jesus Christus ana laito presenzi, pentru trună campana noastră, la terra cu manifesti, în țara în apă cu consulat, în bună cambiați și zălit, mască na live, ieri na campione zi, în stanga na parmata neaș frate, iaca să mă leganci, Igreja de Romana na demanda da Istu, iar ne fiind scapte de sumbat, mie fare masă, tribuna da massima madeira sotto il sole, in tribuna di Villa Passa, in fame da che, di sperare che la mata, arma sempre magistrei. Amen. Nous allons nous dire dans l'Église, nous sommes tribuna da massima, maneira tal, no andraisantsika koa eo fahinofo manolo tena, na Andriamanitra manolo tena, tsy angatahana irosy setỳ amin'loana, ka nakaviana moa manotrina azy ireo eo an-trano, ireo ray aman-dreny sy ny mpampiakatsy namany, dia tonoana ny anaran'izy ireo dia anambara mifandimby mba misy micro sans fil, anambara mifandimby ny fanekentonony sy ny teny kely entiny manamafy zao fanoloran-tena zao. Andry Soandry. Manandriamanitra Retsoa, Zanamorai, Arakalienj, Anziso Christi, Zanangai Toka, Utup Sipamanzai, Arfanaimas, Zanangai, Aozakanjamanj, Panavau Sipanamas, Arpstarkai, Manekio Panut Manj, Armenjakan Fanamelu, Manjaksai, Kanef Minifinu Panziso Christi, Enyaramat, Tinaransang, Tamiao, Kanomeni fiana na mandragizay, ho fankasitrahana an'Andriamanitra dia manotenao ivelonao ambany fahasoavana irery, ary anompo sy hoty azy amin'ny foko rehetra sy ny hery rehetra, anatanteraka ny sitrapony ary ho tsy namako tahaka ny tiavako ny tenako, mba hitomboka amin'ny finoana an'Andriamanitra dia azo tsiravaka amaky sy iain'ny soratra masina araka izay azo
si Angeli Fanes Nantu, Arampia Serifatsun Paswara, e Wamifingu. Amini Fitunjaneo, Amifingunen, Arianata, Sinyev Chatapak, Nifivorin Panjay, Madama Finsi Chapu, Nifa Mezen Paswara, Nureskute Wambatis, Yao, Arieza Kalemizan, Amifiana Kriech. Anjamai Chini Paswara, Zanyanswa Etamizé Christi, Wamvulain Majak Sayane, Anavau, Anef, Aramea Finon Siazu, Uzunguzi. Arire Unité Vasilaz, Arimuna Achanzei, Kaumajakzei, Amen. Pour cette confirmation, j'ai choisi les versets qui se trouvent dans Romains, verset 12, chapitre 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera votre part un culte résolu. Et un autre verset qui se trouve dans Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Soandra ina reizany fanekena nataonao fa naten'Andriamanitra sy ny fiangonana izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay ianao rano sy andraisanay ianao misan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasanay ianao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Hoe ny tompo tany mafy izay anananao mba tsisy aka ny satroboninahitra ao dia mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra ho voninahitran'Andriamanitra raintsika ho aminao anio. Amen. Misy boky kely mahafahatsiarovana sy sertifika dia enanareo koa misitsika anatin'ny fiangonana satria sady mananjo mifidy no mananjo koa manana andidy koa alohana ny fiangonana amin'ny lafiny rehetra amin'ny ara-boly zany na amin'ny fanatanterahana maro hevitra maro isan-karazany satria fiangonana misy zay. Ny ray aman-dreny izay mitaizana lehibe nanao fanekena teo amin'ny batisa dia miaraba anareo zay amin'izany fahasoavan-dehibe zany mitomomba anareo dia ny fiangonana misehatra tany hitaizana sy ivelanantsika mianakavy. Msafranjanto Natasha. Je crois en Dieu, le Père, qui m'a créé à son image, en Jésus-Christ, son Fils, qui m'a racheté, au Saint-Esprit qui m'a adopté comme enfant de Dieu, qui nous régénère, qui nous sanctifie et nous guide. Je confesse que je suis un pauvre pécheur, coupable envers Dieu et digne de sa condamnation. Et je me mets toute ma confiance en Jésus-Christ, comme mon unique sauveur, mort et ressuscité pour moi. Pour répondre à l'amour que Dieu m'a témoigné, je veux me soumettre à sa grâce seule et régler ma vie sur ses commandements en l'aimant de tout mon cœur et de tout mon être, en aimant mon prochain comme moi-même. Je confirme donc de plein gré l'alliance de mon baptême que Dieu a faite et renouvelle en moi, et ce qui m'oblige à compter sans cesse sur sa grâce en gardant dans mon cœur l'évangile de Saint-Esprit, Jésus-Christ. Pour affirmer toujours plus ma foi et ma piété, je veux prier Dieu, lire avec soin sa parole, fréquenter l'Église, participer à la Sainte Seine et employer tous les autres moyens que Dieu me fournira pour mon épanouissement en lui. J'accepte de respecter l'unité et la sainteté de l'Église et, par conséquent,
nous refuseraient de joindre à tout acte qui nous sèmerait la discorde au sein de la communauté. J'accepte de respecter et de me soumettre aux décisions prises par l'Assemblée des membres communautaires. Communion. Que le Dieu de toute grâce qui m'a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle nous perfectionne, nous fortifie, m'affermisse et me rende inébranlable. À lui seul soit la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Les versets que j'ai choisis pour exprimer mon engagement et la confirmation de mon baptême se trouvent dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13, Galates chapitre 6 verset 9, Romains chapitre 12 verset 12 et Jean chapitre 15 verset 9. Au nom de Jésus. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Je vous ai aussi aimé, comme le Père m'a aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Razaf Madame Natacha, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous te bénissons et nous t'accueillons comme membre du corps du Christ, que l'Église, et nous t'invitons à venir partager avec nous la Sainte Seine. Dieu Tout-Puissant, qui t'a appelé à sortir de ténèbres pour entrer dans cette grâce merveilleuse, te gardera et t'affermira. Sois fidèle jusqu'à la mort, afin que personne ne puisse t'ôter la couronne de vie. Progresse dans toutes les bontés pour la gloire de notre Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Lève-toi et sois forte, Seigneur, est avec toi. Amen. Bon courage. Sasa nimefanya tasmina kumpelet pati yaraba na leo kana katina kuwa mzopaswa bandizoa haraka mtamswanta tende msikie kumi kibuna am kupunguna mtamswa bana lede mtamswa bana lede mana tsala mana paru bravo Atau si kena din paru am le 34 de itu kan msikuna
dia ataontsika eo am-pitsanganana ny raiky ambin'ny polo sy roanjato ary atsahatra izany rehefa vonona ny diakona ho amin'ny fanasana masina 261. Velatra manoloanantsika ny fanasany tompo izay mampiseho amin'ny fomba hita maso rehefa soavana izay tsy azo ny tanantsika tsapain-tanana nefa hiainantsika sy velomantsika. Ny fandray fanasany tompo rehetra izay mandalo na mitondra taratasy na ireo izay tsy mitondra dia fifaliana ho an'ny FPMA sy Marseille no miray latabatra aminareo kazamisanasala ny amin'izany sarana avy eo ny tena sy ny Kristy dia amin'ny fotoana voatongo dia rahantsika misotro sy mihinana. Ny liturgie ampiasaintsika anio dia liturgie satria etsaka ny zavatra iainantsika ary izany no mifanitsy indrindra amin'ny vanim-potoana izao. Ary mbola ao anatin'ny fahamehantsika dia ny fifampizarana fiadanana dia ataontsika amin'ny fomba mahazatra ho an'ireo fanaon'ireo semana. Nous sommes tous invités à la table du Seigneur et ceux qui veulent communier, vous êtes vraiment bienvenus parce que c'est le Seigneur qui nous invite tous. Nous avons préparé la table, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Donc on est encore dans un contexte sanitaire un peu difficile, même si c'est levé aujourd'hui toutes les restrictions. Vraiment par respect aux personnes qui ont des comorbidités, nous essayons de faire attention. Donc vous êtes libre de porter les masques, les gants et tout, mais vous êtes aussi libre de ne pas les porter. Koa hoaminareo ny fiadanan'ny tompo, aoka isika hizara fiadanana selon les langues des signes. Ho aminao aneny tompo, que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi. Noho izany asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka hoderaintsika ny tompoandriamanitra. Entoko tompo masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Fifaliana iny mitsokanao. Ianao izay namorona ny zavatra rehetra ho amin'ny fahalavorariana so amin'ny fiainana tonga lafatra. Ianao izay nanafaka anay tamin'ny fanambevozana sy ny
gadra maro isan-karazany mba hahafahanay manompo anao amin'ny kafaliana sy amin'ny kalalahana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra no anambaranay hoe masina masina. Fahatsiarovana ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Amin'ny alalany sy miaraka amin'ny areo aminy dia ho anao Andriamanitra raitsy to firaisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra ho mandrakizay. Amen. Zao ry havana dia ho zarany ny tena sy ny rano Kristy dia rehefa mahazo ianareo dia mipetraka ary amin'ny fotoana voatondro no iarahantsika ilana. Les diacres vont distribuer le espèce et quand vous êtes servis, vous pouvez vous asseoir. Au moment voulu, nous allons tous communier ensemble.
Miavana mentsika hiara-hitsangana. Raha mbola teo am-pisakafoanana izy ireo dia nandray ny mofo Jesosy fa rehefa nisaotra izy dia nivakiny ary natony ny mpianana ka ho izy raiso hano ny tino tenana. Ary nandray ny kapoky izy ka rehefa nisaotra dia natony azy ireo ka nataony hoe misy toa amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako. Amen. Zao no afatra ho antsika vavinandray ny tena sy ny rano Kristy. No ianareo efa nandray an'i Kristy Jesosy ho tompo dia manao fa fitondran-tena toy ny olona tafaray aminy. Aoka azo vahatra sy olona ao amin'i Kristy ianareo. Aoka hiamafy hatrany ny finoanareo arak'izay fanampianarana anareo. Ary aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ianareo mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompo. Amen. 266. Dia tonga amin'ny fotoana nambarana ny asan'Andriamanitra nampanaoviny ny fiangonana. Dia mbola faly miarabantsika indray riavana amin'izao alahady raika amin'ny telopolon'ny volana Jolay izao. Miaraba ihany koa ireo izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra, Facebook, YouTube ary koa ny amin'ny Zoom. Aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra tany pasteur Jallo Radrianandrasina isika izay nitarika antsika tamin'ny fotoam-pivavahana androany ary ihany koa mitondra ny afatra Andriamanitra ho antsika. Misaotra ihany koa ireo rehetra
izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Dia miarahaba manokana ihany koa ireo izay vao noraisina ho isan'ny mpandray ny fanasan'ny tompo androany i Natashara Zafimandrandrana sy Andry Soanitra. Dia ilay Andriamanitra izay miantso sy mifidy anareo ary mekenareo androany, dia izy anie no miazona anareo, ampitombo anareo amin'ny finoana ary ahatonga anareo ho isan'ny ambassadeur eo amin'ny toerana izay ametrahany anareo tsirairay avy. Mahereza indrindra tompo, ny tompo omba anareo. Dia je tiens à saluer spécialement tous ceux qui viennent ici pour la première fois. Que Dieu, notre Père, qui vous a emmené jusqu'ici, qu'il vous guide, qu'il vous accompagne tout au long de votre vie et qu'il accomplisse tout ce que vous avez à cœur pour sa gloire seulement. Dia miarahaba manokana ihany koa ny président laikan'ny FPMA Roland Ratiarson mianakavy izay tonga miara-mivavaka amintsika eto androany. Fifaliana ho anay mandrakariva ny tafahoana aminareo toy izao ary hotronareo dia ny tompo no mba sy tantananareo amin'izay aleanareo ary ihany koa amin'ireo adidy sy andraikitra maro izay apetrany aminareo. Dia mahita eto ihany koa ny pasteur Jules Rakotonahary Vady izay miaraka amintsika eto. Dia feno ny fifalian'ny fiangonana satria hotronona maro toy izao dia ny tompo mba sy ampahery anareo mandrakariva. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka ny fiangonana dia manomboka amin'ny 10 sasany hatrany isaky ny alahady. Misy ihany koa ny fampitana izany amin'ny alalan'ny journaux YouTube ary ny Facebook. Miato kely ny fotoam-pifoazana izay fatao isaky ny asabotsy maraina mandritra ny volana aogositra noho ny fialan-tsasatra. Ny famerenan-kiran'ny Amafy kosa dia isaky ny alahady maraina amin'ny 7 sasany mandritra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Ny asa fanatsarana amin'ny fiangonana isaky ny asabotsy dia manomboka amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 4 ariva. Entanina isika rehetra ho avy fametanana amin'izany fa maro dia maro tokoa ny asa izay miandry antsika. Izay dikona rehetra eto toerana kosa no manatanteraka ny asa mandritra ny volana aogositra ary isika fiangonana manontolo manatanteraka ny fanadiovana isaky ny asabotsy. Dia reto avy ny daty tsara ho tadidy. Ny fahafiton'ny volana aogositra culte de l'hospitalité izay atao any Aix-en-Provence ao amin'ny Église Villard no zany midy ny fiangonantsika eto toerana amin'ny andro io. Tsisy fiangonana zany eto fa any Aix daholo isika manomboka amin'ny 10 sasany ny fotoana ary misy fandraisana fanasan'ny tompo amin'izany. Dia aokatsika miomana midegona amin'ny fikarakarana izany. Mariana moa fa anjarantsika indray no mamangy amin'izay fotoana izay tamin'ny ity volana jolay ity dia ry zareo tonga mamangy miara-mivavaka tamintsika teto. Ny faha-17 volana aogositra dia isy ny hetsika 13e mada izay hoentina hamelona kitapo-bola ho amin'ny asa sosialin'ny fiangonana. Dia isy solotena amin'ny tompon'andraikitra izay mamolavola izany andray fitenenana aorinan'izao filazandrana zao. Ny faha-11 volana septambra kosa dia hisy ny famangin'ny faritany atsimo-atsanana antsika. Ny voalohany sy faharoan'ny volana oktobra retraite-ny fiangonana izay tanterahana Alliance dia tamintsika isoratra anarana sahady any amin'ny birao. Ny fandraisana anjara amin'izany 18 € ho an'ny matory
any amin'ny efitrano misy fandrina satria mariana fa 90 plasy ihany ny toerana fa miambony kosa ary afaka mosafidy amin'izany tsika dia amin'ny tente zay efa misy voamanao amin'izany ka ho an'izay matory any amin'ny tente dia 5 € ny fandraisana anjara filazana mariazy ary ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo Koritiana voalohany 7:10 andininy 7:10 ny fianakaviana Raharindranto andaniny ny fianakaviana Olivier ankilany dia faly mampandre ny fanamasinana ny fanambadian'ireo zanany Raharindranto Jérémie sy Olivier Mailis izay ho tanterahina ny 5 aogositra 2024 amin'ny 9:00 any Gémenos. Ity no fampandrenesana fahatelo dia aoka hitondra-bavaka azy ireo isika. Filazana manjono amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganany tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny ava-malalanay ny Andrina Andrianony Jeanne Honorine vadina velan'ny tompo Clara Zanaparany Daniel dia natsono ray ody any aminy ny alatsinainy fa 15 volana Jolay 2024 rehefa ny vahiny 15 taona. Hoy ny rain-janany Razafy Mamonjy Jean-Claude, ny zanany Rakotomalala Lucien, Razafy Mamonjy Rina Erika, Razanaparany Andrea Daniel, ny zafy Nikira Audrey sy Teftina ireo ray tampo aminy ny fianakaviana manontolo. Ny nofony moa dia efa lasa nalefa any an-tanindrazana ary efa vita omaly asabotsy 13 volana Jolay ny fandevenana. Ny fitondranam-bavaka sy fampahirezana ny fianakaviana kosa dia ho tanterahina rehefa tavavirina avy any an-tanindrazana izy ireo. Amin'ny alahelo mba-panantenana sy finoana an Jesosy Kristy fananganana ny maty sy fiainana no ilazana aminareo fa nodimandry ao amin'ny tompo ny alakamisy 17 Jolay 2024 ny malalanay Randrianandrasana Roland rehefa ny vahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Randrianandrasana Eliane, ny zanany Larissa sy Louisa, ny iray tampo aminy Randrianandrasana Janot, felana Louise sy Mélodie sy ireo iray tampo aminy ary ny zanaka manjafiny, ny fianakaviana manontolo sy ny tapaka sy namana rehetra. Na dia lefina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay ihany Andriamanitra. Salamo 17:4 araka ny efa enitsika teo zany ny tompoko lahy Randrianandrasana Roland dia tsy iza fa zokony pasteur Randrianandrasana Janot. Dia ny fitondranam-bavaka sy fampahirezana azy mianakavy kely dia ho tanterahina aorian'izao filazan-draharaha izao. Vaovao avy amin'ny sampana ny zaikabe nasionaly iraisana SVK SLK dia ho tanterahina ny 12 sy 13 ny volana Oktobra 2024 any Grande Motte. Ny filoha nasionaly ny SVK dia andray fitenenana mahakasika izany aorian'izao filazan-draharaha izao ka toy izao zany ny fandaminana amin'ny fandraisana fitenenana ny anazava ny momba ny etsika 13e mada ny momba andray fitenena voalohany manaraka izay ny filoha nasionaly ny SVK. Raky mpisaorana misaorany Jehova ary fanahiko ary zay rehetra tao anatiko misaorany anarany masina. Salamo 3:1 olona iray manolotra antsika panier connecté anankiray. Mbola tsy azo ilay izy fa efa nalefa ny komandy
dia aseho antsika izany amin'ny fotoana mamety azy ary ho ampiasaintsika arak'izay ihany koa fanampin'ilay panéconnecté efa nanantsika manara ohatra ihany milaza izay panéconnecté izay ho an'ireo izay mbola tsy mahafantatra dia manana panéconnecté ny fiangonana izay ampiasaina raha anao fanatitra isika ka izy io dia afaka ampiasaina ohatra nyrenisika manao paiement sans contact amin'ny alalan'ny carte bancaire na ihany koa amin'ny alalan'ny téléphone ireny dia rehefa tonga ny fotoana fanaovana ny fanatitra dia misy diakona anankiray mitazona ilay panier connecté etsy izy no mijoro dia isika rehetra izany izay te hampiasa carte bancaire na amin'ny téléphone dia mitsangana manatona azy eny ao anatin'io panier connecté io dia efa misy marobola somme izay efa prédéfini manomboka amin'ny 5 € ka hatramin'ny 50 €. Anjarantsika no misafidy izay ho atolotsika dia atao ny mpadalovina ny carte dia izay ny fanaovana azy. Dia toy izao indray mirakitra izay voaray tamin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana Jolay 2024, rakitra 227,40 €, ny ezaka trano 100,20 €. Ny ekipa finance kosa dia voninahitra handray ny voaloham-bokatra etsy aorina na ihany koa izay fanomezana atolotsika. Ny banque alimentaire dia misokatra hatrano atsika izay mila fanampiana izay hitantsika ao amin'ny salakate zany ary afaka resina tanandroa ihany koa ireo izay maniry hanaona izany dia aza misalasala ihany koa raha tsy hitantsika ny toerana misy izany manantona ny tompona andraikitra. Dia izay indray ary ny vaovao ny asan'ny tompo izay apetrany amin'ny fiangonana dia misaotra antsika naharitra ny aina ary mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo mirary fialan-tsasatra soa ihany koa ho an'ireo izay andeha hiala sasatra dia ny tompony momba anareo ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Mbola mamerina ny arahabantsika rehetra tratran'izao lahady izao misaotra ny tantely Landy na ny mianjara fitenenana misolo tena ihany zany ny antony ijoro dia misolo tena reo namana misolo tena antsika noho satria misy hetsika izay ataontsika amin'ny fafito-roapolo ny volana Aogositra ho avy izao hanohanana sy hamelona kitapom-bola ny association 13e Mada. Io association 13e Mada io zany atao amin'ny fiangonana dia association culturelle dia amin'ny zany culturelle zany amin'ny fiangonana antsika amin'ny kristiana antsika dia misy adidy sy andraikitra maro be miandry antsika ohatra fotsiny zao ohatra rehefa misy fahoriana atao amintsika dia ao no raha ny tokony izy dia ao no famangina fa amin'ny kitapo aona ny ilazana azy zay zany ny nanaovana nyity hetsika ity tsisy vola ntsony eo amin'ny kitapo kanefa tena zava-dehibe zany asa sosialy izany ary amin'ny fotoana io zany amin'ny taotrano moa araka ny tetsika malagasy dia tsy efa ndrery dia nietreretinay fa nitarikevitra tao amin'io amin'ny malagasy atsika le association moa zany hoe 13e Mada dia misy Madagasikara ao anatiny dia manodidina ny vakoka sy ny kolotsaina malagasy no atao amin'io. Ny toerana anaovana azy dia atao amin'ny salle de fety ato ambany ary manomboka amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny arivany andro zay faranantsika moa zany ao aoriana ihany no menana ambangivangony fa angamba zay zany nieritreritsika hoe ny zavatra rehetra atao ao na ny akanjo anaovantsika dia mba asehontsika
ny mahamalagasy atsika. Dia ao zany misy sakafo ny atoany manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 2, amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 lalao sy hira ary fampiratiana. Zavatra malagasy daholo zany. Amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 fampisehoana izay andraisantsika rehetra anjara aholazaina amintsika eo any zany ny sampana rehetra atao amintsika ny sampana 8. Dia misy koa ny velany fomba holazainantsika ao Atsipiriana efa mivonona zany ireo sampana rehetra, ireo olona rehetra malagasy ka vonona anandratra ny vakoka sy ny sotoavina malagasy amin'io fa atsika rehetra io fotoana io. Ny sakafo aroso amin'izany moa zany dia sakafo malagasy. Marina fa teo amin'ny resakay dia nisy zavatra noresahana hoe zany ve dia malagasy, ohatrany hoe sambosy ohatra. Dia hoe sambosy ve dia malagasy, dia novana ny anarany no agasinina atao hoe sambaosy. Ohatrany nema ihany koa hoe nemina. Zay zany fa dia ho fifaliana ny arahana dia misy moa zany komision natsangana tamin'io ary asaina tsika rehetra natevina izany satria hovoninahitran'Andriamanitra sy fitiavana sy fiadana ho zaraina amin'izany hetsika izany. Ohatra zao amin'ny komision fampiratiana sy lalao dia hianatra skady. Zay zany no ao fa dia asaintsika rehetrarehetra ao amin'ny sakafo lili lalatina fara. Eo amin'le fara zay fara rehetra atao am-piangonana dia asaina avokoa. Amin'ny animation Alain Tovo ary Mamy ary fantatro fa maro amintsika no mahay an'izany animation zany fa dia raisina tanandro tompoko. Dia ao amin'ny serasera zany dia ioby sy ny tenako aza misalasala tompoko manantona ireo olona ireo mba holozarena amintsika ihany zany ny ambangongangony amin'io fa dia rasera voninahitra re ho an'ny tompo ary ny fiadanana ho antsika rehetra. Misaotra tompoko. Dia mbola mamehana ny fiahabanantsika menakavy amin'ny anaran'ny tompo. Tsy ho lava teny loatra mikasika momba ny fionana amin'ny 22-23 oktobra fionan'ny SLK sy ny SVK. Hoy ny teny soratra maso hoe ny lehilahy sy vehivavy miara-mietsika mibanjina ny hoavy. Ka ny zavatra hodinihana amin'izany dia amin'ny zavatra izay iainantsika amin'izao fotoana izao dia mikasika ny zavaboary. Mety ao ny réchauffement climatique, ny zavatra rehetra izay miseho ary ny lohahevitra izay nofidinany amin'izany dia hoe ny toeran'ny olombelona eo amin'ny fikajianany zavaboary. Ary mizara telo ny fandehan'izao famelabelahana izao dia ny voalohany ny teolojian'ny fahariana izay hoentin'ny pasteur Markoto ary ny faharoa ny olombelona mpanjaka ny zavaboary andraikitra sy fetrapahefany entin'ny pasteur Andremiandra Élysée ary ny tapany fahatelo dia ny fanasitranana ny zavaboary lahara-pahamehana iorenany izay entin'ny pasteur Josiane Ravelson. Tsara mampafantatra antsika fa zava-dehibe ireo zavatra iainantsika eo amin'izao fotoana izao ka maniry izay afaka mandeha amin'ny toerana izany dia mba ho tonga somatsara ary fisoratana anarana aloha dia efa fantatra fa feno fa afaka manatrika isika na dia tsy matory azy satria tsy dia lavitra loatra le izy fa etsy amin'le Cyclades eo amin'ny la Grande Motte. Dia ny zavatra rehetra izay ataontsika ho voninahitra Andriamanitra rery ihany. Misaotra tompoko.
Mbola faly miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alohan'ny fiangonana sy tompony asa rehetra. Araka ny nambara teo moa dia mandalo eto amin'ity faritra atsimo frantsa ny tenanay ary miteny koa amin'ny anaran'ny Birao Foibe ny FPMA. Voaloha teny dia miarabanareo ary tena hita mihitsy fa le fiangonana eto amin'ny FPMA eto amin'ny Aix-Marseille dia fiangonana tena velona tokoa. Ny antony tongavana hitenenana izao koa dia maneho fisaorana feno anareo FPMA Aix-Marseille tamin'ny hetsika ny tanteran'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina malagasy teto Frantsa. Tamin'ny fanampiana ireo malagasy izay trabohina ary dia nareo no teto amin'ny Aix-Marseille nanentana ny vahoaka kristianina ary efa nambara teo moa ny vokatra izany. Ary tsy anay ny misaotra anareo rehetra, misaotra manokana koa ny ray aman-dreny mpitandrina pasteur Jeannot Randrenandrasana izay nanentana anareo natanteraka izany. Tonga eto koa moa izay ry havana efaraka ny voalaza teo dia taka ny vatana iray ihany koa ary Kristiny lohany rehefa misy maharary dia miaraka marary amin'izay koa ary miaraka miombona tanteraka koa amin'ny ray aman-dreny mpitandrina pasteur Jeannot Randrenandrasana tamin'ny nandraisan'ny tompany aminy tao ny ray tapony zany lamatony. Voalaza moa hoe misy teny kely ataony eo anivon'ny Birao Foibe tantsika ny andalatsoratra masina tena fo indrindra dia hoe Jesosy ny tomany. Fantatra fa vokatr'izany fahalasana izany dia mitamberina avokoa ny zavatra rehetra ny arahana indrindrandrindra amin'izany hoe rahalahy ray tapo izany lamatoy izany. Ka tongavana eto koa amin'ny anaran'ny Birao Foibe sy ny FPMA Ray Manontolo dia mitondra izany teny fampiononana izany koa izay. Hoy izay hoe Jesosy mahafantatra ny alany alehelo vokatra izany fisarana izany dia izy koa izay naka izany no angatanay mba ameno izay rehetra banga vokatry ny fisarana ary indrindra koa ametraka amponao pasteur sy ny fianakaviana rehetra ety amin'ny Frantsa sy ny Madagasikara ny fahafenona amin'i Jesosy Kristy ary dia ampitao amin'ny fianakaviana rehetra koa ny fiombonana sy ny firaisan'ny FPMA Ray Manontolo aminareo mianakavy. Dia rehefa avy eo moa zany misy fandraisam-pitenenana atao miaraka ny tanteraka izany dia hitondra koa ny marika hita maso araka ny fanaontsika malagasy hoe fiombonana le izy fodramaso foambon'izany fodramaso zany dia le tena fiombonana maya iray antsika. Dia izay no ambaranay tompo eto koa dia ny tompo ampahery anareo hatrany amin'ny FPMA fa Aix-Marseille vahoaka an'Andriamanitra amin'ny fanatanterana ny asa tsara rehetra ho voninahitr'Andriamanitra dia mampahery koa nareo eo anivon'ny sampana vehivavy kristianina sy lehilahy kristianina mihetsika tanteranareo. Misaotra tompoko. Dia manotra ny fisaorana ny filoha Roland Ratiarson nandray ny fitenenana teo. Araka ny voalaza teo zany dia tonga ny fotoana anaovantsika fiangonana ny famangina noho ny vona ny atra tamin'ny mpitandrina ray aman-dreny mpitandrina Randrenandrasana Zanoa. Ka miangavy ny fianakaviana androso eto anoloana ny komity angatana koa androso ary eo mpanomanana an'izany dia rahantsika manao ny hira fa 420 sy 7 ao ny lanitra tsara tokoa. Afaka mipetraka eto ngamba mba ohatra ka tsy manahirana anareo. Cha
Comme ça a été annoncé tout à l'heure, notre pasteur a perdu son frère jeudi dernier. Donc l'Église va faire sa présentation de condoléances. Voilà. Mangataka ny fiangonana hitsangana tompoko. Ry izy Menakavy, pasteur Menakavy, manoloana ny voina izay midona amin'ny fianakaviana dia mijoro eto ny fiangonana ray manontolo ny sampana sy ny mpiangona tsirairay avy tongona manotrina anareo mampahery mitrotro-mbavaka amin'izao fotoana izao, amin'izao fotoana manjombona izao, satria ny tenin'ny tompo dia mazava tsara fa ny baiko nomeny antsika dia baiki-pitiavana ka aokatsika hiara hifaly amin'izay mifaly ary aokatsika hiara ory amin'izay ory. Ny tenin'Andriamanitra araka ny afatra nampitain'ny mpitandrina teo dia ny fananana harena ao amin'ny tompo ary ny fananantsika izany harena ao amin'ny tompo izany no ampitaina izahana ampitaina amin'ny tsirairay avy amin'ny fianakaviana amin'izao fotoana manjombona izao, satria ny olona manana n'Andriamanitra dia mahatoky ary manantena fa mbola hiaona amin'izany ny havatiana sy olontiana izay niaololana izany. Tombon-dalana ihany ny azy fa isika rehetra dia samy avokoa ary mbola namafy izany ny teny ao amin'ny Petera voalohany toko 5 manao 7 manao hoe ara-petrao amin'ny tompo ny fanahianareo rehetra fa izy no miahy anareo. Izany teny mamy izany no indramina ampahery ianareo ary mba mangavy ianareo ampitan'izany amin'ny fianakaviana. Efa vita somatsara omaly moa araka ny vaovao azo ny fandevenana ary dia mino izahay fa tsara levenana amin'ny maty ary ianareo kosa dia hotafiana hery hoentina mbavaka koa mangataka ny mpanompo izay efa mivonona amin'izany hanao ny vavaka hitondrana ambavaka ny fianakaviana. Dia hivavaka aritsika tompoko. Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra tompo malalanay, manoloana an'izao fahoriana izao dia mitodika aminao zahay, mitondra ny ray aman-dreny mpitandrina Jeanor Andrianandrasana, izy Menakavy, ny fianakaviana manontolo na ny ety na ny an-tanindrazana. Ianao Andriamanitra mahita ny any am-po lalina rehetra any ka tsy hitanay hanafenana ny alahelo vokatry ny fisarahana, vokatry ny fahabangana, vokatry ny ihany koa izay mety tsy hay mitamberimberina mifamaofao ao anatin'ny eritreritra amin'ny fotoana toy itony. Nefa tompo dia misaotranao zahay. Misaotranao zahay satria Andriamanitra tsy mba mangina ianao na lavitra ka na ny alahelo aza dia ombanao fanantenana noho ny finoana anao Jesosy Kristy ilay fananganana ny maty. Misaotranao zahay satria napetraka ao tao am-pon'izy ireo ny finoana anao. Nangatanay dia hamafiso ampioreny tsara izany finoana izany. Finoana anao ilay Jesosy
ilay vatolampy tsy mifindra ary tsy miova mandrakizay, ka ahafahan'izy ireo mijoro, ahafahan'izy ireo miteny fa na inon'inona mitranga, na inon'inona loza miatra, na inon'inona fahoriana midona, dia tsy misy mampikory na koa mampirona fa vao maika ara ampijoro anao izay sitrakao ilay tsara azo antoka ary mandrakizay. Dia mangataka aminao izay mba hoterizinao ary ny fanantenana eo alohanan'izao toejavatra iainan'izao, satria tsy Andriamanitra ny fananganana maty ihany ianao, fa Andriamanitra ihany koa fiainana. Ianao no efa lasa, efa nandalo tamin'izany toerany fahafatesana izany, efa nitsangana ary efa manamboatra fonenana ho anay, dia ilay lova tsara indrindra, ilay andrandranay, ilay anjaranay Tompo, ka na manahoana ny fahafatesana izay iampitana amin'izany lalana tsara, amin'izany fiainana tsara izay tsy natao tanan'olombelona fa ianao Andriamanitra no nandrafitra azy. Tsy tratry ny herin'ny alahelo intsony izany, tsy tratry ny herin'ny fahotana intsony izany, ary tsy tratry ny herin'ny fahafatesana intsony, fa fifaliana mandrakizay izay iarahanay aminao, satria nomenao, nozarainao taminay, dia izay ilay hoe anjara sy vatolampinay ianao. Dia mitondra mambavaka ny fianakaviana manontolo, indrindra ny vady aman-janaki tonton Roland Andrianandrasana. Tompo, ianao any ameny ny banga sy ny tsy ampy rehetra. Matoky ianao izay no nindra fonao, matoky ianao izay fa tsy metehitra amin'ny hazo boboka na mangahy ahy, satria Andriamanitra tia anay ianao ary efa nifidy anay teo anohon'ny zavatra maro, na ny fahafatesana aza tsy nafoinao noho ny aminay. Dia hoy ny teninao hoe ny zanako sy ny asan-tanako dia adidiko ihany, ary dia izany no ny teninao izany no ametrahanay ampitokiana, ampanantenana ny hoaviny eto fianakaviana. Matoky ianao izahay. Dia farananay Tompo izany favaka izany, rehefa misaotra anao izay amin'izay rehetra nataonao, tamin'ny fikarakarana rehetra, dia ho voninahitra ao hatrany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Manaraka izany dia araka ny fomba malagasy izay mifanaraka tsara amin'ny finoantsika kristianina ary tsy izay maharatsy azy, dia misy fondran'ny maso na solon-dambondamba kely dia kely atolotra amin'ny fofen'ny fitiavana avy amin'ny fiangonana sy avy amin'ireo tapaka sy namana izay vonina anao izany, ka dia raiso ampitiavana tompoko fa atolotra ampitiavana. Atotsika angamba ny firana fahadimy, ilay firana teo andininy fahaefatra sy fahadimy. Zai ni
Noho ny amiana ara-pahasalamana dia satry ny amiana sy arabanareo fa toy ny fanaontsika dia mangataka antsika sy manangana ny tanana kavanana dia vita ny famangina. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Oui, ay, zapaty. Oui. Ay. Oui. Tsy mandeha? Oui, l'autre micro. Sans fil. C'est pas bâti. Azafady rira tompoko mijoro reto ny tenako izany misoro tena ny fianakaviana. Voalohany indrindra dia sotran'Andriamanitra lehibetsika nahavitan'izao famangina izao. Faharoa dia misaotra nareo fiangonana izay tonga mampionina sy mampaheranay amin'izao fahoriana izao. Eny sitraka eto matory tokoa Kavarila Ramatsiaro. Eny marina fa mafy tokoa ny fisarahana ara-nofo nefa mahatoky isika ary mahatoky izay fa ilay Andriamanitra mpampahery sy Jesosy Kristy ilay mpampiona no hiaraka amintsika rehetra, hiaraka aminay, hiaraka amin'ny fianakaviana rehetra. Misaotra ihany koa fa mbola tsy vitan'ny hoe tonga nampionanay nareo fa mbola narahanareo vory hamankarena izany ka tsy hitanay ny teny ilazana izany fa hoe fitenenina hoe na tsisy mampionina ara dia tsy maintsy mionina ny tena ary dia misaotra indrindra amin'izany marika nasehonareo izany. Dia Andriamanitra irery ihany hiaraka amintsika hatrany ary hanampy antsika hampionina antsika, hampionina ny fiangonana satria ray aman-dreny ny fiangonana izao rahalahy ray aman-dreny mpiangonana ny pasteur Rano izao lasa izao ka dia isika rehetra anisan'izany miarakory dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Misaotra rehetra hotahiny tompo daholo isika rehetra. Misaotra tompo. Dia aza mizosoka alahelo tsy ny tompoko. Misaotra indrindra tompo. Afaka mipetraka. Prions. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Merci de nous donner le souffle de vie. Seigneur, cette prière,
c'est pour te remercier de cette église que tu nous as offerte. Nous te remercions aussi pour les activités qu'on a pu faire grâce à cette église. Nous te remercions aussi pour le pasteur qui nous guide spirituellement. Nous te remercions pour les paroissiens qui sont impliqués dans la vie d'église. Nous te demandons de nous aider à évoluer, à agir avec amour envers les autres. Nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions qu'on a pu commettre. Et ainsi nous te demandons de nous guider afin de nous rapprocher plus de toi et être une église qui représente ton amour. Et nous remettons entre tes mains les projets à venir que l'église souhaite faire. En ton Saint-Nom, je fais cette prière. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibentsika ny nahafahantsika nanao zany fifaneom-pitiavana sy fifampitondrana izay mavesatra izany. So tsika dia hanao ny raky fisaorana ny hira fanampiny 420 no ataontsika. Araka hitsangantsika hanolotra ny raky fisaorana.
Mipetrakantsika toko. Nous prions. Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous as fait lever et tu nous as réunis ici, dans ce lieu saint, pour te célébrer, pour glorifier ton nom et pour nous rappeler à quel point tu agis dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu nous donnes encore ce souffle, tu nous donnes encore ta grâce et tous ces bienfaits qui sont pour nous indénombrables et innommables tellement tu es présent au centre de notre vie. Seigneur, alors que maintenant nous allons nous séparer ici et reprendre notre vie, nous te demandons d'éclairer nos cœurs, de nous rappeler que malgré nos discordes, malgré nos soucis, malgré nos doutes, malgré nos craintes qui occultent ton message, rappelle-nous que tu nous aimes et que nous ne méritons pas d'être aimés et que nous ne savons pas t'aimer tel que tu nous aimes. Seigneur, à toi le monde et tout ce qui l'appartient. Seigneur, nous savons que tu es glorieux. Tu nous donnes tant de belles choses. Alors, nous te demandons aujourd'hui de soutenir chaque assemblée, d'être au service de ton Église, de nous envoyer des pasteurs pour servir ton Église, soit auprès de chaque paroissien, soit auprès de ceux qui ont des doutes, qui craignent de pouvoir venir. Apporte-leur, Seigneur, ton évangile et fais de nous des serviteurs. Comme tu le dis, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour la rassembler. Alors il faut prier le Père pour qu'il nous donne des serviteurs au chantier. Seigneur, nous te demandons de nous envoyer des serviteurs afin que nous puissions être riches, pas auprès de nous-mêmes, mais comme tu nous l'as enseigné, que nous soyons riches auprès de toi, pour que nous puissions communier avec toi et hériter de cette richesse auprès de toi. Seigneur, en ce temps où nous nous recueillons devant toi, sonde-nous, sonde nos cœurs. Tu connais chacun de nos pensées. Tu sais ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Alors, nous te demandons de nous réconforter, de nous apaiser et que durant chaque moment de doute, de crainte, ta parole nous éclaire et soit une flamme, soit une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Seigneur, nous avons encore tant de choses qui sont dans notre cœur que nous aimerions te partager, mais Seigneur, tu les connais et tu nous écoutes et réponds à chacune de nos prières. Seigneur, nous voulons terminer cette prière par celle que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amarana ny fitaom-pivavahantsika dia eo am-pitsanganana no anaovana ny hira voalohany amin'ny 3:700. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole de bénédiction. Raisony tsodrano avy amin'ny tompo fa Andriamanitra raitsika hanome mitafotafo izay rehetra ilainareo araka ny arena enim-boninahitra atolony ao amin'ny Christ Jésus. Dieu notre Père subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Ho an'Andriamanitra hany manam-pahendrenany ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra hany manam-pahendrenany ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay. Amen. Isaorana ny Andriamanitra. Bon dimanche à toutes et à tous. Désolé pour la longueur du culte parce que nous avons vécu pas mal de choses. Bonne semaine.